Mazay rehetra zanak'Andriamanitra noho ny finoanan Jesosy Kristy ampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana. Amen. Anio alahady fa 4 ny volana Aprily 4 ny volana May 2022 alahady faharoa manaraka ny Pasika, alahady ombonantsika amin'ny fanasan'ny Tompo ary ibanjinantsika aloha hevitra vaovao indray manao hoe ny taridalana ny fanahy masina. Isaotra sy deran'ny Tompo amin'ny alalan'ny salamo sy ny hira efa voalahatra isika. Ndeha ampiombona ny feontsika ampanao salamo isika manao hoe: aminao Jehova no anandratako ny fanahiko, Andriamanitro ianao no hitokiko, aoka tsy homenatra aho, aoka tsy falian'ny fahavaloko aho, eny tsisy homenatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no menatra. Ampahafantaro ny lalanao aho Jehova, ampianaro ny sitrakao aho, tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro. Fa ianao no Andriamanitra ny famonjena, ianao no andrasako mandritra ny andro. Amen. Ivavaka isika. Aminao tokoa ry Jehova Andriamanitra io no anandratanay ny fanahinay, satria ianao no efa mitarika anay mandrakariva, ianao no manavao anay sy mitaridalana anay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dirainay ianao Tompono ny amin'ity volana vaovao indray omena ho anay ity andro vaovao omena ho anay ity indray. Isaoranay ianao satria ianao no nitaridalana anay tamin'ny volana lasa, azonay miatrika indray izao volana vaovao izao. Ahatsiarovanay anao satria ianao no ilay mitaridalana anay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tsy homenatra tokoa izay satria ianao no miasa mikarakara ny fiainanay. Derainay sy ankalazainay mandrakizay ny anaranao Tompo Andriamanitray. Metezenao anatrika izao fanompoam-pivavahana tanterahanay izao amin'ny alalan'ny fanahinao masina, satria tianay atao vonaitry ny anaranao izay rehetra tanterahanay. Tario lalana mandrakariva ary izahay, azonay mahatsiaro tena tafahoana aminao tokoa amin'ny alalan'izany fanahy masina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay ny vavakay. Amen. Faly miarabany ankizy sy ny tanora rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manona ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo hatrany. Hitsangana ianareo, hivavaka isika. Jesosy indreto ny ankizy sy ny tanora rehetra andre ny teninao, dia miteneny ianao fa vonona iaino anao izy ireo. Tarianay amin'ny alalan'ny fanahy masina azonay mandray izay afatrao. Amen. Ny ten'Andriamanitra tolotra ho antsika ankizy sy tanora amin'ity andro anio ity indray dia ny Lioka. Lioka 4:7-10. Lioka 4:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nahatapitra izay fakapanahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha. Ary rehefa nahatapitra izay fakapanahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha. Amen. Izany tantaran'i Jesosy nalay mpanahy izany no ndeha akatsika ankizy tanora ny afatra amin'ity andro anio ity. Nalay mpanahy Jesosy tamin'ny alalan'ny zavatra anankitelo: ny sakafo, ny voninahitra ary ny arena. Izay no nakana fanahiny Jesosy, fa tao anatin'izany fakapanahy rehetra izany dia nanana navaly mandrakariva Jesosy, dia tsy inona le avaliny fa tenin'Andriamanitra hatrany. Ary rehefa mamaly Jesosy dia izay voasoratra ao anatin'ny soratra masina no avaliny Jesosy ny devoly. Ary rehefa vitany devoly izay fakapanahy rehetra anankitelo izay, tsy nanakolazaina intsony izy, dia nandao an Jesosy izy. Ohatr'izany koa ny fiainantsika ankizy tanora, maka fanahintsika amin'ny endrika maro samihafa ny devoly. Fa rehefa manana avaly azy amin'ny alalan'ny soratra masina isika, rehefa tena tafatoetra ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra, dia manana hery entintsika manohitra zany fakapanahy entin'ny Satana andavonantsika izany isika. Ary rehefa manaka valy isika, rehefa manana hanoerana izany fakapanahy izany isika, dia mandao atsika arak'izay koa ny devoly. Dia ndeha isika tena iaina ny tenin'Andriamanitra, ataontsika hivelomantsika izany rehetra izany, ataontsika fiainantsika izany, tsy izay rehetra renesintsika isaky ny lahady ihany,
fa izay vakitsika isan'andro any anatin'ny tokantrano any indrindra izay rehetra ianarantsika ao anatin'ny sekoly alahady a dia ho ireny no tenin'Andriamanitra ampiasaintsika ao amin'ny fiainantsika azotsika manohitra ny asan'ny devoly a mikasa andavo sy hamotraka antsika ankizy tanora rehetra dia ho ankizy tanora ilaozan'ny devoly isika tsy ho eo akaikitsika foana hakafanahintsika isan'andro intsony ny devoly toa an' Jesosy fa tena hiala analavitra antsika tokoa ny devoly satria tena efa ao anatintsika Jesosy miaraka amintsika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary rehefa nahatapitra ny izay fakapana rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha. Miala maina ny devoly rehefa tena ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra dia ho tena izany tokoa isika ankizy tanora rehetra miatrika izao fanompoam-pivavahana izao. An'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Jesosy isaoranay ianao noho ny amin'ny teninao, mampatsiaro anay fa ny teninao tokoa no tokony ho fiainanay azonay manohitra ny asan'ny Satana rehetra. Tehirizo izay Jesosy satria mbola zaza, mbola ankizy, indrindra mbola tanora, mora resy izahay fa rehefa eo aminay mandrakariva ianao mitarika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina dia mandao anay Satana. Misaotra Tompo. Amen. Mbola hiaraka hivavaka isika Tompoko, manatona anao ampanetreteny izay Andriamanitra. Misaotra anao no ny alehibe ny fahasoavanao manome anay isan'andro ny anina saza ao anay, ary ankehitriny noho ny fitiavanao sy ny famindraponao dia mbola afaka misitraka koa ny anom-panahy avy aminao dia ny teninao, teny fiainana mba hivelomanay ary ahafantaranay izay sitraponao ka andraisanay fitahiana ety an-tany ary ho taridalana anay koa ho amin'ny fiainana mandrakizay. Mangataka aminao ary izay Tompo, ny fanahinao masina, mpitaridalana, omba sy hampazava ny teny rehetra izay hovakiana. Ny fanahinao masina, mpampianatra tsara, no ampiteny ny mpanomponao izay anazava ny teninao aminay. Ny fanahinao masina, mpanolo-tsaina, mpitaridalana, no anokatra ny foso-saina mampanahy anay, anazava anay mba hahafahanay mandray ny anatra avy aminao. Dia voninahitry ny anaranao ny fiavanjam-piainana raisinay vokatry ny fitombon'ny teninao aty anatinay, amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Hiaraka mamaky sy hiaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Ezekela mpaminany. Ezekela 7:7 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nento no any amin'ny vavahady aho dia ilay vavahady manatrika ny atsinanana. Ary indro tamin'ny voninahitr'Andriamanitra ny Israely avy tany atsinanana. Ary ny feony dia tahaka ny firondroan'ny ranobe, ary ny tany dia namirapiratra azo ny voninahiny. Ary ny tarehin'ny zavatra hitako dia tahaka ny an'ilay efa hitako fony ao tonga ny ravan'ny tanàna. Ary nisy tahaka ny tarehin'ny efa hitako teo amoron'ny Onikebara ihany, ka dia ny karapoka aho. Ary ny voninahitr' Jehova dia niditra tamin'ny vavahady manatrika ny atsinanana ao an-trano. Dia nisy fanahy nanaingahy ka nitondray niditra ao amin'ny kianja anatiny, ary indro feno ny voninahitr' Jehova ny trano. Dia areko fa nisy niteny tamiko tao an-trano, ary nisy lehilahy nitsangana teo anilako. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, eto no itoeran'ny seza fiandrianako sy itoeran'ny faladiako, izay honenako mandrakizay eto amin'ny zanak'Israely. Ary tsy olo toy ny taranak'Israely, na izy na ny mpanjakany amin'ny fijangajangany sy amin'ny sampy mpanjakany ao amin'ny fitoerany avo intsony ny anarako masina. Tamin'ny nametrahany tokonam-baravarany reny teo anilan'ny tokonam-baravarako, sy ny tolany reny teo anilan'ny tolako, ka rindrina ihany teo anelanelako sy ireny. Dia nolotoiny tamin'ny fahavetavetana nataony ny anarako masina, ka dia nalany ringana azy tamin'ny fahatezerako aho. Fa amin'izao kosa dia ao ka riny lavitra ny fijangajangany sy ny sampy mpanjakany, ka dia olona ho amin'ny mandrakizay aho.
ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Lioka toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny 17. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 9 andininy 9 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana, ary nety ny fanahy tany anefitra 70 andro izy ka nalainy devoly fanahy. Ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro izany, ka rehefa tapitra izany dia nony izy. Ary hoy ny devoly taminy, raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe, voasoratra hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra, dia naneho azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy, omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny, fa efa natolotra izany, ka izay tiako no omeko azy. Koa raha iankohaka eto anatrehako ianao, dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitra ao no iankofanao, ary izy irery ihany no hotopoinao. Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy, ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, mivariana ny ambany any, fa voasoratra hoe, izy andidiny anjely no ny aminao mba hiaro anao, ary eny an-tanany nitondran'ireo anao, fandrao tamin'ny fitohana amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, voalaza hoe, aza maka fanahy ny Jehovah Andriamanitra ao. Ary rehefa nahatapitra izay fakapanahy rehetra ny devoly, dia nandao azy izy aloha. Ary rehefa norarahan'ny fanahy masina tsy hitory ny teny tany Azia izy, dia nandeha namaky ny tany Frizia sy Galatia, ka efa tonga tany antsisiny Misia, dia nitady akany Bitinia izy, ka tsy navelan'ny fanahiny Jesosy. Ary rehefa nandalo an'ny Misia izy, dia nidina nakany Troasia. Ary noho ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'ny Paoly, koa indro nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo, ka nangataka azy hoe, mitamaka aty Makedonia ka vonjeo izahay. Ary noho nahita ny fahitana izy, dia nitady andeha niaraka tamin'izay akany Makedonia izahay, satria nataonay fa Andriamanitra nefa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olona any. Amen. Mbola ho ampitombona ao amintsika rehetra ny havana ny fahasoavana, ary faly miarabantsika miditra indray amin'izao volana me izao hiaraka amin'ny lohahevitra vaovao manao hoe mitaridalana ny fanahy masina. Amin'ny perikopa izay nivakiana teo dia ny filazantsara ka ny Lioka toko 4 andininy voalohany hatramin'ny 17 no iombonantsika. Mila mpitaridalana ny olona rehefa mandeha amin'ny tany tsy fantatry, rehefa mizahatany, rehefa mitady adresina fonenan'olona tiana ho hita. Ary maika moa amin'ny fiainan'ny fiangonana dia tena mila mpitaridalana ny fiangonana. Raha ny Baiboly no velarina eo ambany fitarian'ny fanahy masina, dia mivotra ao anatin'ny Baiboly ry havana ny foto-kevitra manao hoe mitaridalana ny fanahy masina. Ny fanahy masina no tena mpitaridalana mahomby indrindra araka ny fampianarany Baiboly. Santionany ny filazantsara ka ny Lioka toko 4 andininy 17.
amin'ny ty alahady voalohany atao anatin'ny volana mety dia ndeha hotrandrahantsika ao amin'ny baiboly manontolo zany manao hoe mitaridalana ny fanahy masina. Hatrany am-boalohany araka ny voalaza ao amin'ny baiboly dia mitarika ny fanahy masina tahaka ny lazan'ny filazantsara araka ny Matthieu araka ny Luka 4 andininy voalohany manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana ary nentiny fanahy tany anefitra 40 andro izy. Voalaza soratra masina ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu 4 ao amin'ny Marka voalohany andininy 12 sy 13. Ao Marka voalohany andininy 12 dia tsy hoe nentina fotsiny Jesosy fa voalaza ny hoe noroahany fanahy masina ho any anefitra i Jesosy mba halainy devoly fanahy. Toy ny teny zany hoe mandehana makany anefitra any ianao halaim-panahy. Hatrany am-boalohany araka ny voalaza teo ao amin'ny baiboly ary ao amin'ny testamenta taloha dia efa tsindro sahady fa mitaridalana ny fanahy masina. Ny Genesis voalohany andininy 2 nitarika tamin'ny fanorenana izao tontolo izao ny fanahy masina hainy maro tsy enjery zany ry havana. Zao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary azina ny tambon'ny lalina ary ny fanahin'Andriamanitra nambomba tambon'ny rano. Raha nitondra ny zanak'Israely ivoaka ny fanandevozana tany Egipta Andriamanitra dia voamarika koa ao amin'ny bokin'ny Exodus 7:10 andininy 1:20 ny filazana manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny androraona rahantoandro hitaridalana azy ary tamin'ny andro hafa no ny alina ho fanazavana ho azy andianany andro aman'alina. Tena andro aman'alina ny fitarian-dalana ataon'Andriamanitra tandindo ny fanahy masina ny atao hoe andro hafa amin'ny alina ary ny andro raona amin'ny atoandro. Fanahy masina mitaridalana andro aman'alina. Bokin'ny Exodus izay teo ambany masitsika tamin'ny vakiteny Ezekela tamin'ny vakiteny eo amin'ny 17:5 dia misy filazanany amin'izany fanahin'Andriamanitra nitarika any Ezekela. Izany ry havana no ilazana amintsika hoe raha ao amin'ny testamenta taloha ireo ohatra anankitelo tao amin'ny soratra masina no tsongaina ireo dia milaza fa hatrany am-piandohana namakivaky ny tantarany zanak'Israely ao amin'ny testamenta taloha hatrany amin'ny mpaminany dia hita fa misongadina mitaridalana ny fanahy masina. Nanotrona tamin'ny asa famoronana nataon'Andriamanitra izy nitarika ny Israely tamin'ny fivoahana avy any amin'ny tany nanandevozana izy andro aman'alina ary nanampy ny mpaminany ahatanteraka ny asa fanompony izy. Tsy mbola miova Andriamanitra ry havana, maniraka ny fanahy masina izy ary eto amin'izao Luka 4 izao dia mitarika amin'ny lalana sarotra fa tsy nanary akory. Takizay nitariana ny zanak'Israely tany anefitra fa tsy very ny zanak'Israely tafavoaka ho amin'ny tany Kanana izy. Raha ao amin'ny fisedraly ianao ankehitriny atao hoe feno ny fanahy masina ka noroahana tahaka ny Jesosy mba halaim-panahy miditra any amin'ny tany efitra ny fiainanao, tsy misy na inona na inona tsaronao fa atao tsy misy nizaniza koa azy dia tsarovy fa eo Andriamanitra andriafo andraona fanahy mitaridalana anao hivoaka izany tany efitra izany, hivoaka izany tsy fisinana inona na inona izany hatramin'ny vahaolana tadiavinao tsy misy fa eo Andriamanitra toa nandrokanao ho any anefitra izy tahaka ny nandroanan'i Jesosy feno ny fanahy Jesosy fanentiny fanahy tany anefitra dia izany koa no hitondranao
hitondran'Andriamanitra anao eo amin'ny toerana misy anao io ankehitriny. Tsy very ianao raha ny amin'ny tany tsy misy n'inona atao hoe hatramin'ny vahaolana azy, fa eo Andriamanitra mitaridanana amin'ny alalan'ny fanahy masina, hiala maina ny devoly. Eo amin'ny Luka 4:1-7 raha horaisika ireo rehetra ireo ho amin'ity faharoa ity, ao amin'ny filazantsara izay fizarana anankiray miavaka ao amin'ny Baiboly, Jesosy dia notarihan'ny fanahy masina ho amin'ny ady ara-panahy. Tsy ady amin'ny ara-nofo ihany ka hoe tsy fisikanina eo amin'ny fakapanahy voalohany no notarihan'ny fanahiny Jesosy, fatao koa ny amin'ny voninahitra, ny arena, ny fahefana. Ny fakapanahy faharoa dia no hoe miankoko fehataonatrehako fa omeko anao izao tontolo izao. Ny fakapanahy fahatelo dia ny hoe mianjera any ambany any, fahefana. Ry havana malala, tany anefitra tena toerana tsy nisy fialofana, mangina, fasairanana araka ny voalaza teo, nanjo ny zanak'Israely zany. Fa nitondran'Andriamanitra ny Jesosy teo ambany fitarihan'ny fanahy masina koa tany anefitra. Fataony nampisehoan'i Jesosy ny hery ny tenin'Andriamanitra, na maliny hatrany hatrany ny devoly amin'ny hoe voasoratra hoe tsy pioriavana fa ny Luka 4:1-7 no tsenjery mofinaina ho antsika fiangonana amin'ity volana mety ilay manao hoe Jesosy namaly azy hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no ivelomany olona. Valiana amin'ny tenin'Andriamanitra eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ilay mampahatsiaro ny zavatra rehetra, ny fakapanahy afafy ny devoly manoloana antsika. Fahavoazana roa lavaka, telo lavaka, fidinana ambany dia ambany eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny nanaovany Adama sy Eva tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 3. Raha tamin'izany mantsy no nambara mazava tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva no hoe tsy izany ny tenin'Andriamanitra, fa hoe azonareo hinanana ny zavatra rehetra afa-tsy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, tsy ho toy izao tontolo izao. Adino ny tenin'Andriamanitra satria tsy teo ny fampatsiahivany fanahy masina, tsy teo ny fampahirezan'ny fanahy masina andany fakapanahy izay alefany ilay ratsy. Ato raha nitarika ny fanahy masina, nametraka ny Jesosy tany anefitra, dia nametraka ny teny teo ambavany koka nahafany namaly ankitsirany ny fakapanahy tamin'ny tenin'Andriamanitra arak'izay nisehoany ny fakapanahy. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, entiny devoly any anefitra isika tsy hoe amin'ny fasairanana ara-nofo ihany toy ny tsy fisikanina. Entiny devoly any anefitra, entiny fanahy masina any anefitra isika mba halany ny devoly fanahy ny amin'ny fiainatsika manontolo eny hatramin'ny atao hoe fifaninanana amin'ny herin'Andriamanitra, mianjera any ambany any. Fa izao ny fandresena enti mandresy ny fakapanahy dia ny fanekenao ho tarihan'ny fanahy masina ka atsiaro ny tenin'Andriamanitra entina manohitra ireny fakapanahy ireny. Raha ny famarana araka ny 5 minitra teo dia voalazany hoe nandao azy aloha ny devoly. Tenke averentsika vakina fa misy hevitra lalina ao amin'izany filazantsara araka ny Luka 4:1-7 zany. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy, rehefa nahatapitra izay fakapanahy rehetra ny devoly, nandao azy tanteraka ve? 3-0 ny baolina, fa ho avy ny fihodinana manaraka. Tsy afa-po amin'izay fandreseny ny devoly. Ary hitantsika izany amin'ny tantaran'ny zanak'Israely namakivaky ny hevitra, nandresy ny zanak'Israely dia indro tonga indray ny fahavalo manaraka. Izany mandrakariva ny fiainatsika kristianina ry havana.
ka raha tsy manaiky ny fitarian'ny fanahy masina sika ao anatin'ny endrim-piainana mamakivaky ny hevitra ety amin'izao tontolo izao dia ho resy an-dalana ihany intsana eny amin'ny asa-dalana angamby ianao mety eza ho tarian'ny fanahy masina tahaka ny Jesoa dia andresy sy afa-po teo amin'io lioka toko faefatra andininy 7:7 io ny devoly fa mbola ho avy izy ary zany nanjoan'i Jesoa tany Getsemane ny taraina hoe reo mba hiala amin'ity kapoaka mangity ity fakapana reny-driavana fa mbola nandresy ihany i Jesoa tao Getsemane riavana malala tsy manome lalana mora mandrakariva ny tompo raha mitari-dalana amin'ny alalan'ny fanahy masina to mandroka atsika azy izy ary mametraka atsika eo amin'ny toerana tena sarotra tsy ara-nofo ihany toy ny tsy fisikanina ka manona amin'ilay fakapanahy voalohany fa ara-panahy indrindra koa ny ianterantsika dia ny hoe ilay fanahy mitari-dalana atsika ka mametraka atsika amin'ny toerana anankiray mety sarotra ara-panahy mety sarotra ara-nofo ara-materialy io fanahy ihany no hitondrantsika amin'ny fandresena ka ampiala-maina ny devoly tandremo anefa misy teny manandanjo eo amin'ny 7:7 manao hoe nandao azy izy aloha dia mety eza ho tarian'ny fanahy masina mandrakariva ka hivonika andresy na roviana ny devoly mbola anemitra anao amin'ny fakapanahy mety eza ho tarian'ny fanahy masina mba andresy tahaka ny Jesoa fa raha hoany amin'ny epistily indray isika izay atao hoe fizarana mamaraparana koa ny baiboly dia mbola hitantsika ao ihany izany fitarian'ny fanahy masina izany ny fanahy masina dia mitarika ny fiangonana ao amin'ny tantarany fiangonana voalohany voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly sy mamakivaky ny epistily ary ho mandrakizay any amin'ny apokalipsy mbola misy fanahy masina mitarika ao anatin'izany ny fiainan'ny fiangonana eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo asan'ny apôstôly toko 2:10 izay novakina tamintsika teo mbola mifameno tsara ny filazantsara ka ny lioka toko 4:10 Jesosy Kristy feno fanahy masina tsy nandeha amin'izay tiany ale fa nentsy ny fanahy masina ny apôstôly andeha hitory ny filazantsara tsy nandeha amin'izay tiany ale fa novaina fitodika tsy any Azia fa any Makedonia zany hoe faritry Eropa zany riavana ny fomba an'Andriamanitra rehefa mitari-dalana amin'ny fanahy masina hoy ny Romanina toko 5:4 zao no voasoratra amin'izany izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ny Galatiana toko 5:9 dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo mandiana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka toy izy hoe ny filan'ny nofo ianareo mandiana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo izany fandehanana araka ny fanahy izany no voatsipika atao amin'ny filazantsara araka ny lioka toko 4 tsy tanteraka tao amin'ny Jesoa ny filan'ny nofo no reseny zany satria ny tari-dalana azy ny fanahy masina ny ekeny homba azy ny fanahy masina mbola izany koa no ampaherezan'ny soratra masina antsika mandiana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo ny mino rehetra dia zanak'Andriamanitra raha mamela ny tenany ho tarian'ny fanahin'Andriamanitra ny zavatra tsy maintsy ho tsarotsika ampamakivakiana ny lalan'ny fanompona dia ny hoe raha mitondra atsika ho any anefitra ny tompo dia tsarovy fa izy no efa nandihy izany lalan'izany ary tonga ampandresy no ny fitarian'ny fanahy masina izy ilay zanak'Andriamanitra no efa nentin'Andriamanitra tamin'izany lalana tany anefitra izany fa tonga soa tamin'ny fandresena ianao koa raha tarihin'ny fanahin'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra tsy aharesy anao na hanapaka anao ny filan'ny nofo fa handresy anao
mba tsy ho tonga eo ambavatsika ho tarian'ny fanahy masina na tezaina ho tarian'ny fanahy masina mandritry ty volana mety ny teny hoe mbola nofo ihany tsia hitardalana atsika ny fanahy masina ary andresy ny fakapana toan'i Jesosy isika fampandiny atena ety ampamarana teny hoe miazakazaka araky ny fisainanao sy mieritreritrao ihany venao sa havelanao hitarika anao ny fanahy masina manompoka izao avelao izy hitardalananao amin'ny aleanao amin'ny fiainanao ara-pana ary amin'ny fanapa-kevitra ho raisinao rehetra tsy very lalana riavana izay manaiky ho tarian'ny fanahy masina nandresy Jesosy satria nanaiky ny fitarian'ny fanahy masina raha maniry fandresena sy fanafahana koa ianao eo amin'ny fiainanao io ny fanahy masina angatao fa omen'Andriamanitra hitardalana anao zany amen. Hivavaka isika. Tompo tena mitardalana anay amin'ny alalan'ny fanahy masina tokoa ianao satria ny fanahinao masina no mpitardalana mahomby indrindra eo amin'ny fiainanay tsy amin'izao andro iainanay ankehitriny izao ihany fa efa hatramin'ny nahariana izao tontolo izao tao anatin'ny tantara rehetra tao anatin'ny testameta taloha tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ary iainanay izany ankehitriny miasa mandrakariva ny fanahy masina ary tsy miovy zany asanao fanahy masina aminay izany fa ianao no nitardalana anay mandrakariva azonay mandeha tsara araka ny sitraponao indrindra azonay manohitra ny asan'ny satana rehetra entiny andavonanay. Tompo misaotra anao izahay fa amin'izay rehetra alehanay dia eo mandrakariva ny fanahy masina mitardalana anay mifona nefa izahay satria indraindray efa rena ihany ny bitsika ataonao aminay amin'ny alalan'ny fanahy masina kanefa dia mbola niheveriny saina ihany izay tianay ale ihany izay tianay izorana ihany no mbola izoranay amin'ny fiainanay izay tianay hitondrana ny fiainanay sy ny tenanay ihany no hitondranay izany fa tsy arak'izay hitarianao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tompo mifona aminao izahay tena tsaronay izany fahalemenay izany kanefa te hanavao ny fiainanay izahay amin'ny ho avy indray koa hiara-mandeha aminao Andriamanitray ho tarihiny fanahinao masina mandrakariva ny amin'izay fanapahan-kevitra ny amin'izay fitondrantena ny amin'izay alehanay ny amin'izay ataonay ny amin'ny zavatra rehetra mombanay dia anaiky ny fitarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay. Efa nodiavinao tao amin'i Jesosy Kristy ireny lalana rehetra sainao diavinay ireny ary dia mitardalana anay ao anatin'izany fanahy masina. Jesosy Kristy ilay efa nandresy ireny fakapana maro samihafa sy fizaham-toetra maro samihafa ireny indrindra nandresy hatramin'ny fahafatesana azy no efa vonina ampandresy anay ihany koa raha miaraka aminao izahay. Te handeha miaraka aminao izahay Tompo, te hirizo izahay, havaozy izahay fa na dia vonina azy izahay rehefa tsy eo ianao fanahy masina dia tsy mahatazona izany fahavononanay izany izahay. Ifonanay ireny rehetra ireny ary
ankehitriny raiso ny fanoloran-tenanay fa voninanaradianao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay efa maty isolo ny elokay no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ho anao izay bebaka marina tokoa, raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ny teny famelan-keloka atolotry ny Tompo ho anao. Hoy ny Tompo: ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipika ka anaraka azy. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ilazana aminao fa voavelany elokao no ny anaran'ny masina mederan'ny Tompo. Aoka isika hiaraka anaiky sy hanambaran'ny fanekempinoana kristiana izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao araka ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny, nitsara nanapaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy to, avy any no haviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Araka ny efa fantatsika ry havana dia izy tafika masina izay ho toto-saina any amin'ny faritra Tsimnosiny sy Nordam-paritany laharana fahafito Ambovombe Kristy Ranovelona. Izao marain'izao no anainga ny mpiantafika ary dia iroso amin'ny asa vavolombelona fanirahana isika. Ny hira faharaiky amin'ny 370 no ataontsika dia mangataka anareo mpiantafika mba androso ety amin'ny alitara. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika ry havana no ny fisokafan'ny asa fitorinan'ny filazantsara amin'ity taona 522 ity ho antsika eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana, ary dia misantatra izany ny tafika masina any amin'ny faritry ny Nordam-paritany laharana fahafito Ambovombe Kristy Ranovelona any amin'ny FJKM Sanamena. Fiangonana tena kely de kely izy io, tena mpiandohana fa tonga efa trano lehibe ankehitriny. Arak'izany dia mila ny fitoriana ny filazantsara mba hiantsona ny olona ho resy lahatra hanompo an'Andriamanitra ary ho tafatoetra ao amin'ny tranon'Andriamanitra hanomanany ny mandrakizainy. Indreo ny avantsika izay nanolo-tena ho amin'izany tafika masina izany. Saotra an'Andriamanitra ny amin'izy ireo isika, fa isika koa na dia tsy nandeha azy dia nandray anjara tamin'izao tafika masina izao tamin'ny alalan'ny fanohanana arak'izay nataontsika tsiraray avy. Afinaritra ny nampahirezako ny anankiray nandray anjara efa zokiolona izy ary ao anatin'ny tsy fahasalamana dia hoy ato taminy hoe misaotra betsaka tamin'ny fanohananao ny asan'ny Sanamena. Tena tianao be aho izy saingy efa zokiolona sady tsy salama dia iny ny vitako pastery. Fa tsy ny kely na ny be nataontsika no inona fa tena ny fandraisana anjarantsika ahatonga ny filazantsara hoeny ampototsofin'ny olona ary indrindra ho ao am-pon'ny tsirairay. Maniraka ireto avantsika ireto ny Tompo sady ny antso azy raha teo miombina fiantsona sy fanirahana amin'ny sika fiangonana. Manandrify izao asa izao indrindra ny asan'ny apôstôly toko 240 andininy 9
atrany amin'ny fahavalo no vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa noraran'ny fanahy masina tsy tory ny teny tany Azizy dia nandeha namaky ny tany Firgy sy Galatia ka efa tonga tany Antsisy Misy dia nitady ankany Bitiny izy fa tsy navela ny fanahin'i Jesosy ary efa nandalo any misy izy dia nidina nakany Troasy tany eo amin'ny 15 no nahitany fahitana ka nahatonga ny lalana iviry any Makedonia tsy mandeha araka ny sitrapontsika ry havana ny asa fitoriana ny filazantsara fa araka soratra masina io izay tsy nofidiana manokana fa tena no tenenin'Andriamanitra amintsika araka ny perikopa raha mikasa ho ariananina isika dia tsy nakany lala masaka ny tany Azia ho an'ny asan'ny apôstôly fa tsy navela ho any amin'ny lala masaka fa ndeha ho any andala kafa indray. Ambovobe Kristy Ranovelona Sanamena no izoran'izao tafika masina izao. Lalana atelony zany raha fiarakodia ary fantatry ny maro ampivezivezy amin'ny Madagasikara ny faharatsiny ny lalana dia mirary koa mirary tanjaka sy hery eo ambany fitarian'ny fanahy masina ho an'ny mpiantafika. Misy ny any aingizao maraina no ny fahalavitan'ny lalana amonjy ny fanomboana asa raha sitrapon'ny tompo alakamisy maraina any Sanamena misy ny anatratra izany fotoana alakamisy zany amin'ny alakamisy ho avy zao ny fiangana izy ireo dia mitodika aminareo tokoa ry havana ny teny tompo manao hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny salamo faraiky amby 20 tsodrano ho antsika dia ny hoe Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao sy ho mandrakizay. Hitsangantsika fiangonana ivavaka. Tompo dia isaorana ianao satria mbola ataonao manako amin'ny fiangonana ny fiantsoana ho amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Misaotra ny amin'ny faharesen-dahatra ao amin'ny fiangonana androso ao anatin'izany na dia ao anatin'ny fahaterena azy. Misaotra ny amin'ny reto mpanomponao izay nalaminao tamin'ny fotoanany sy ny fiainany ara-ankonana ka afaka misy olo-tena nay rehetrareto izotra amin'ny asa fitoriana ny filazantsara any amin'ny faritra atsimo nosiny. Fantatrao zany faritra atsimo zany ambara raha-piarahamonina eto Madagasikara eny ny fantatry ny raisam-pirenena fa ny faritra mety misy ny fahantrana lalina nefa indro tadidinao ary tsy noadoninao fametrahanao tetikasa lehibe avy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ka anirahanao mpanompo hitory ny arena miafina dia ny filazantsara ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Mandray anjara amin'izany izahay eto amin'ity fitandremana ity ary miombana fiantsoana sy fanekena ny fiantsonao amin'ny alalany reto izy mianadahavy andeha hanatanteraka ny tafika masina. Ombay rery tompo izy ireo ary ataovy tanteraka aminy ny teninao fa momba azy tokoa ianao ary aro azy na mivoaka na miditra. Lalana lavitra sady sarotra fa ataovy mahita fiadanana arovy manodidina amin'ny fahavalony filazantsaranao ireo mpandeha. Ny oenti-manana amin'izany fantatrao mbola misy ny tsy fahampiana saingy matoko manana anao izahay ho efa ny zavatra rehetra satria anao ny asa ry tompo ianao no maniraka. Dia misaotra amin'ny ijerenao koa ny ankonany reto mpandeha ary everanao ny fiangonana izay tsy ho lasa amin'izao asa izao mba hanatevina ny antso aminay fiangonana ianao ka amalina ny antsonao koa amin'ny fotoana isin'ny asa tafika masina indray amin'ny manaraka. Amin'ny anaranao Jesosy
lay loha lalana sy vody lalana hitondranay amin'ny andry afo sy andro raona amin'ny atoandro sy amin'ny alina naovanay zany bavaka zany. Amen. Aoka hipetraka ny fiaingona dia andalo ampaheranareo a ny mpitandrina. Tompo indreto izay ankehitriny manantona anao mitondra ny etaentanay. Mangataka eo anatrehanao izay rehetra mba iriny ny fonay sy tianay ho angatahana aminao. Mangataka izay ankehitriny ho an'ity nosy malalanay ity. Ifonanay Tompo ho an'ny vahoaka malagasy rehetra izay tsy mba mahatsiaro anao akory, milona ao anatin'ny faharatsiana rehetra. Mifona aminao ho an'ny vahoaka malagasy izahay, ary mifona aminao ho an'ny mpitondranay tsirairay avy, hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny isam-pokotany. Ifonanay Tompo ny fahotany reny mpitondranay ireny, fa ankehitriny izahay mangataka aminao hiasa amin'ny alalan'ny fanahy masina. Azon'ny mpitondranay mitondranay araka ny sitraponao Andriamanitra, dia ianao no hiasa ao anatin'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fanahy masina ihany koa hitari-dalana azy ireo, mba azon'ny manaiky ny fandaminanao Andriamanitra, tsy ho mponomonondava, tsy ho mpanenjika mandrakariva, fa ho isan'izay mpanohana sy fitaovana eo am-pelantananao, azona mampivoatra sy mampandroso ity firenena ity. Mangataka aminao izahay Tompo ho an'ny fiangonanao dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Saoranay anao ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe izay efa tanteraka. Saoranay anao ny fanapahan-kevitra aron-dray sy natao anatin'ireny rehetra ireny. Ankiny eo am-pelantananao Tompo ny fiatrehana ny asanao, ny asa fitoriana ny filazantsaranao, izay asa fijoroana vavolombelona hanendrena ao anay fiangonana amin'ny mahafiangonana ao anay. Ataovy mahajoro tsara mendrika ny anaranao izahay. Ankiny eo am-pelantananao ny fiomanana ao amin'ny synôda lehibe. Ianao no andamina ny zavatra rehetra, fa indrindra ianao no hiasa amin'ny alalan'ny fanahy masina, anolo-tsaina ny tompon'andraikitra tsirairay avy, azony miatrika izany fivoriana izany, indrindra azona manapa-kevitra ny amin'izay tianao hitarihana ny fiangonanao. Dia ho ny fanahinao masina tokoa no mpitari-dalana ao anatin'ireny rehetra ireny. Mangataka izahay ho an'izao fiangonana izao ametrahana ao anay, tsy miafina aminao ny asa rehetra asainao tanterahanay, ny tafika masina izay atrehanay, ny asa anatin'ny rehetra, ny asa iombonana rehetra tanterahanay. Tompo, asanao ireny, fitaovana ihany izahay rehetra hatanteraka ny asanao. Manaiky ho fitaovana eo am-pelantananao hatanteraka izany asanao izany izahay. Kanefa kosa mangataka aminao izay ny anoloranao anay no enti-manana rehetra azonay miatrika izany, dia izay rehetra afoy tena sy afoy ny zavatra rehetra ho amin'ny fanomponanao. Ankina eo am-pelantananao ny asan'ny sampana rehetra ho anivon'izao fiangonana izao, ny fikambanana rehetra, ianao no hiara hiasa aminay amin'ny alalan'ny fanahy masina, hitari-dalana anay mba ho tsy ny herin'ny sainay sy ny tenanay ihany no entinay mitory ny filazantsaranao, fa ny fitarihanao fanahy masina tokoa no hanapaka ny fiainanay. Zonay mahatanteraka izany asanao izany. Mangataka manokan'izay ho an'ny mpitandrina menakavy ampaherezy Tompo, ta io mandrakariva azony mahatanteraka ny zara fanompona izay efa niantsonao azy ireo. Mangataka izay ho an'ny braom-piangonana, ny dekona sy ny loholona rehetra, ianao lay efa niantso sy ny fidy, mangatahanay ampahery azy ireo mandrakariva ny amin'izay zara fanompona efa niantsonao azy ireo. Ny braon'ny sampana rehetra ihany koa, ianao no omba ny tsirairay avy. Petraka eo am-pelantananao Tompo ny fiainanay rehetra ao anatin'izao fiangonana izao. Tsy misy miafina aminao izay rehetra mety ho atrehinay, izay mety ho olam-piainanay, izay mety ho manahirana anay, izay mety ho fifaliana sy fahasoavana rehetra atolotra ao anay. Saoranay anao ireny rehetra ireny. Ny angatahanay Tompo, dia ny fanahy masina mandrakariva no hiasa ty anatinay, azonay mijoro tsara na ao anaty fizahanttoetra na ao anaty fifaliana izahay, dia mba ho mendrika ny mahazanaka ao anay. Kinao am-pelantananao ny asa fivelomanay rehetra,
ianao no anambona anay amin'izay rehetra ataon'ny tananay. Mangataka izahay ho an'ny ankizy sy ny tanora rehetra eo anivon'izao fiangonana izao. Omenao fahendrena, fifaliana, heri-tanjaka, fahasalamana. Fa indrindra Tompo, ianao no hanolo-tsaina azy ireo ny amin'izay fianarana tanterahany eo am-pamaraparanana ny taom-pianarana ankehitriny. Ianao no hampahery azy ireo, izay rehetra hiatrika fanadinana amin'ity taom-pianarana ity, izay rehetra hiatrika ny fanadinam-panjakana rehetra ankina eo am-pelatananao. Ianao ilay Andriamanitra mpitaridalana amin'ny alalany fanahy masina, ilay fanahy masina mpanolo-tsaina no angatahanay hanolo-tsaina ireny zanakay rehetra ireny. Mangataka izahay Tompo ho an'ny tsirairay avy ao anatin'ny fiangonana, tononay manokana Tompo ny ankonana manam-pahoriana ankehitriny. Ianao no hamangy azy ireo amin'ny alalan'ny fanahy masina, ampahery azy ireo ka ampionina azy hanolotra fanantenana vaovao indray ao anatin'izy ireo, azony miatrika no avy. Izay rehetra heverinao mahasoa sy mahatsara ny fiainanay Tompo, nefa tsy voatoy ny vavakay satria fohy ihany ny fisainanay, dia ianao no hatanteraka izany araka ny sitraponao, satria na dia mbola tsy mangataka akory azy izahay, dia efa fantatrao izay rehetra tokony ho anay. Dia angatahanay izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary ny vavakay dia ampiombonay amin'ilay vavaka efa nampianariny manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anasaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mba ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny fahalalana sy ny fitiavana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany Tompontsika. Mandiana hitarika antsika ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.